misaotra an'Andriamanitra sika riavana raha tonga amin'izao volana fahadimy amin'ny taona izao ary mankasitraka azy indrindra fa nampahereziny ary nomeny fandresena tao anatin'ny volana aprily iny. Miova ny volana ary lohahevitra vaovao koa no iarahantsika dia ilay manao hoe miasa ao amin'ny mino ny fanahy masina. Ny tantara faharoa toko fahadimy ambin'ny folo andininy voalohany sy faharoa no iarahantsika amin'ity anio ity. Ny tompo mbola hampianatra antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina hampitombo hampiorina ny finoantsika rahateo. Tokony hifaly sika fiangonana riavana satria mampahery antsika ny tompo. Ny fiangonana dia voalaza ombieniombieny fa mpaminany eo anivon'ny firenena. Tahaka ny Azaria teo anatrehan'ny fanjakana nety asa. Tao ao atao hoe nanomboka tany amin'ny volana Novambra 2024 dia nahery ny filazana momba ny adidin'ny fiangonana, indrindra isika FFKM eo amin'ny fampandianana ny raharaham-pirenena, ny fikatsahana izay ampiombona sy ampandroso ny vahoaka malagasy. Ary tao anatin'ny tapabolana izao, na dia teo aza ny fanerena samihafa, ny fanomezantsiny ataoko hoe fanenjehana anaty farangisosina, dia indro rehtsika raha tamin'ny herinandro lasa fotsiny ny fahasahiny ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara ijoro mpaminany tokoa, ka anehoany fahavonona fa na inona mitranga dia eo ny fiangonana. Vonona amoaka ny feony anambara ny sitrapon'Andriamanitra ampitodika amin'ny rariny sy ny hitsiny, ampitodika amin'Andriamanitra izao firenena izao. Izany no ambarany soratra masina manoloana antsika riavana. Azaria mpaminany nanao izay fanenana tamin'ny asa mpanjaka ary nametraka teny tsy ho an'ny mpanjaka irery fa ho an'ny vahoaka manontolo izay ny tantanany mba hatsiaro fa ny fiverenana amin'Andriamanitra ihany mahatonga fitahiana. Ny tsy fombanan'Andriamanitra dia fijaliana. Dia ary sika riavana iresaka vetivety ny ankapobeny ny misy izao soratra masina izao. Ny boky ny tantara faharoa toy ny boky ny tantara voalohany dia mampahafantatra antsika fa Andriamanitra dia tompo ny tantara, mamakivaky ny vanim-potoana, mamakivaky ny fotoana rehetra ary mandahatra ny tantara maneho ny zava-misy araka ny fahendreny sy ny sitrapony. Fa ato amin'ny boky ny tantara faharoa indrindra no hita mivoatra no hoe rehefa mitady an'Andriamanitra na mifanaraka tsara amin'Andriamanitra ny vahoakany dia fitahiana, fa rehefa miala amin'Andriamanitra kosa ny vahoakany dia faharavana. Amin'izao boky ny tantara izao dia aseho fa miasa eo amin'ny tantara ny olony Andriamanitra. Ireo mpanjaka ny fandimby. Miresaka momba ny mpanjaka asa, ny perikopa manoloana antsika. Rehefa vita ny fanjakan'i Solomona dia nizara roa ny fanjakana. Vanim-potoana tena sarotra izany hoe ilay fanjakana tokana teo indro fa nizara roa. Ary Joda dia taty atsimo, ireo firenena sisa kosa ankoatran'ny Benjamina izay voalaza eto miaraka amin'ny Joda dia tany avaratra. Ny mpanjaka nitondra ny fanjakana taty atsimo dia nisy 20 mandra-pivaky ny tantara indray ary 7 tao anatin'izany hiasa mpanjaka.
rehefa mamaky sika ny toko faefatra ambe folo, toko fahadimy ambe folo, toko fahaenina ambe folo, milaza momba ny fanjakan'ny asa dia voambarao fa 10 taona nandro fahalemana ny fireneny raha ny sedrady mandrakariva tamin'ny andron'ireo mpanjaka roa teo aloha. Namangy any asa ny mpaminany Azaria ary tonga teo amin'ny fahadimy amby 30 taona nanjakany dia mbola niaina tao anatin'ny fandriampahalemana ny fanjakana nentin'ny asa. Fa nanomboka tamin'ny fahaenina amby 30 taona nanjakany kosa dia niova hevitra ity mpanjaka ity rehefa nandindona azy ny firenena matanjaka anafika dia ny fampiraharaha ny firenen-kafo izy hitady vonjy niala tamin'Andriamanitra ny fahadokiny ary ny fiafarany teo amin'ny 170 taona nanjakany dia maty izy ary ety tongotra ny nafaty azy nianaka anerana ny vatany. Izany ravakitsika ny tantaran'ny fanjakan'ny asa. Fa manahoana kosa ary Azaria mpaminany. Tsy mba misy boky mirakitra ny faminaniany Azaria fa indray melatra eto no ahitana ny hoe naminany izy nitondra ny afatr'Andriamanitra teo anivon'ny firenen'ny Joda tamin'ny andro ny mpanjaka Asa. Dia ahoana ary? Ny hoe Azaria dia midika hoe manampy Andriamanitra. Azaria dia olona tena tsotra fa rehefa nidina ny fanahin'Andriamanitra dia nanana fahasahiana sy fahavononana izy ifanatrika tamin'ny mpanjaka. Olona tsotra to asianao izy fa tsy hoe olona be voninahitra na olona nalaza tamin'izany fa no ny asan'ny fanahin'Andriamanitra dia afaka niaona tamin'ny mpanjaka izy ka nitondra ny afatra araka ny andininy faharoa. Fa ahoana kosa indray ny hoe fanahin'Andriamanitra? Rehefa mamaky ny Baiboly isika dia mahita fa ny fanahin'Andriamanitra dia manondro ny fanahy masina. Ao amin'ny testamenta taloha no ahitantsika ny hoe fanahin'Andriamanitra manondro ny fanahy masina. Rehefa ny amin'ny testamenta vaovao ny filazana dia ny hoe fanahy F lehibe manondro fanahy masina zany. Ny hoe fanahin'Andriamanitra mbola miverina indray milaza ny fanahy masina koa zany. Misy ny hoe fanahin'ny Kristy mbola miteny ny amin'ny fanahy masina zany ary misy moa izay mahazatra antsika anondrona ny persona fahatelo ao amin'ny Trinité ny fanahy masina. Ndeha ho jerentsika ny amin'izany ny Romanina 9:5 mba mianatra isika ny hoe ao anaty koa moa zany hoe fanahy masina ao amin'ny Baiboly. Ny testamenta taloha zany dia milaza ny amin'ny fanahy masina manonona ny anarany hoe fanahin'Andriamanitra. Aty amin'ny testamenta vaovao dia lazaina ny hoe fanahy na fanahin'Andriamanitra na fanahin'ny Kristy na fanahy masina. Hoy ny Romanina 9:5 amin'ny anaran'ny Tompo: fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy F lehibe raha ny fanahin'Andriamanitra no toetra ao anatinareo, fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'ny Kristy dia tsy azy izy. Samy manondro ny fanahy masina ireo voambolana na teny voalaza tao amin'ny Romanina 9:5 ireto. Izany hoe raha fitinina ny fanahy masina amin'ny testamenta taloha dia lazaina natonona hoe fanahin'Andriamanitra. Aty amin'ny testamenta vaovao kosa dia sady lazain'izy hoe fanahin'Andriamanitra, tenenin'izy hoe fanahin'ny Kristy, ambary izy hoe fanahy masina na fanahy tsotra fotsiny amin'ny fanamariana fanoratana F lehibe. Izany rehefa hamaky ny Baiboly zany ianao ka misy hoe fanahin'Andriamanitra, fanahin'ny Kristy, fanahy masina na fanahy fotsiny F lehibe dia milaza ny fanahy masina zany. Tonga tao amin'ny Azaria ny fanahy masina, ny fanahin'Andriamanitra. Soratra masina dia manao hoe dia nankeo amin'ny asa mpaminany izy.
hoy ny soratra masina vakina indray ary ny fanahin'Andriamanitra tonga tamin'ny Azaria zanak'i Obeda ary dia nivoaka hitsena ny asa izy. Dia eo no hoe ka ny teny taminy. Ndeha ary riavana hojerentsika foto-kevitra anankiroa izay iompana amin'ny loha-hevitry ny perikopy manao hoe miasa ao amin'ny mino ny fanahy masina. Miasa ao amin'ny mino ny fanahy masina ary mamakivaky ny tantara. Araka ny foto-kevitra raha teo ao amin'ny boky ny tantara, mamakivaky ny tantaran'Andriamanitra ary amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra dia miasa izy eto ao amin'ny Azaria. Niasa izy tao amin'ny mpaminany, niasa izy tao amin'ny apôstôly, araka ny tantara ao amin'ny asan'ny apôstôly. Miasa izy mandraka ankehitriny ao amin'ny fiangonana, antsointsika izy eny ampiandohan'ny fanompoam-pivavahana, angatahantsika ny fanahy masina ao amin'ny fotoana ny tenin'Andriamanitra, ary vao mifoy isika dia maniry ny fitarihan'ny fanahy masina. Mamakivaky ny tantara ny fanahy masina. Ahoana ary? Raha ny tantaran'ny asa sy ireo mpanjaka ny fandimby dia hita hoe miovaova ny tantaran'ny vahoakan'Andriamanitra. Miovaova ny olona maminany iasan'ny fanahin'Andriamanitra. Miovaova ny sehatra iasan'ireny mpaminany ireny. Fa izao ny fanahin'Andriamanitra tsy miova. Mamakivaky ny tantara Andriamanitra, miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina, miovaova ny tantara, miovaova ny mpiantsehatra. Zasy ianao zao ny mpilalao tantara ankehitriny, fa ny fanahy masina tsy miova. Dia ahoana ary? Mety mieritreritsika hoe tena sarotra ny fiarahamonina ankehitriny. Mety mihevitsika hoe malemy ireny fiangonana, voadomina vy dia mironjona vanana, voadomina vanana dia tongilana miakavy, atosika avy aoriana dia mioaka, tohanana avy ao aloha dia mieritreritra fa tsy afaka mandeha. Malemy ny fiangonana, koa tabaisy ny hevitra samihafa izy, tereny ny zava-misy izy ankehitriny. Ary tsy izany ihany fa isika voakan'Andriamanitra ny isa batan'olona na ny isa nankonana dia mahatsiaro fa sarotra ny fiainana. Raha miorakoraka izao tontolo izao hoe noho ny zava-mitranga eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena dia hiasarotra hiakatre ny vidin'ny solike. Dia ahoana zany tsika tafiditra ao anatin'ny rivotry ny fanahiana miaraka amin'ny zanaka izao tontolo izao isika. Anefa dia amin'izany no mbola hiasan'ny fanahy masin'Andriamanitra mampahery antsika tahaka ny nampaherezany ny Azaria. Miova ny tantara. Raha zany tantaran'ny fanjakan'ny asa zany hoe feno fanompo-tsampy ny fanjakana, fa nijoro olon-tsotra anankiray hanova ny tantara, hitondra fanavaozana, mampatsiahy ny mpanjaka hoe tandremo, raha miala amin'Andriamanitra ianao, faharavana, raha momba an'Andriamanitra ianao dia momba anao izy. Ry havana malala, mety miova tokoa izao rehetra izao, fa Andriamanitra tsy miova, mitondra ny tantara ny fahendreny ary miasa ao anatitsika tsirairay avy hatramin'ny taloha sy ankehitriny ary mandrakizay. Na raha oviana na oviana, na aiza ary na iza fiangonana mbola manonona ny tenany hoe fiangonana dia miasa ao anatiny ny fanahy masina, miasa ao anatiny ny fanahin'Andriamanitra. Izao vanim-potoana iarahantsika mian'izao dia tsara ovy indrindra fa mbola hiasan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny kristianina tsirairay. Ny faharoa, tsy hoe miasa mamakivaky ny tantara ihany ny fanahy masina, fa manome fahasahiana ny fanahy masina. Efa nambara teo fa i Azaria dia olona tsotra. Rehefa tonga tao aminy ny fanahy masina dia sanitsena ny mpanjaka izy, sanilaza ny fahamarinana izy,
sananambara ny rariny ary nanome tondro zotra mazava izora ny mpanjaka sy ny vahoaka nentiny izany Azaria zany. Mba ianao koa ve zany? Ndao hoe ry amin'ny lapam-panjakana efa misy azy efatra amin'ny rahalary ihany. Fa izany ilay Azaria mpaminany. Ny fanahy masina miasa ao mino ry havana dia mampahery azy ijoro amin'ny marina. Ary tsarotsika ny teny eo amin'ny Timoty 2:1-7 manao hoe tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena ho aza menatra ny hovavy olombelona ny tompontsika. Hery miasa ao anatintsika tsiraray avy ny fanahy masina, ampijoro atsika tahaka ny Azaria amin'ny fahamarinana, ametraka teny eo am-bavantsika ho ambaratsika amin'ny fahasahiana eo anatrehan'izay sehatra ilana izany. Ankehitriny mila Azaria tsy ny tokantranonao ihany, tsy ny fiarahamonina manodidina akaiky, tsy ny firenena fotsiny, fa izao tontolo izao mihitsy. Meteza ho Azaria eo amin'ny sehatra misy anao. Raisondray ny fanahy masina, hiasa ao amin'ny tantaranao, ny tantarany ankohona, ny tantarany fiarahamonina, tantaram-pirenena. Raisondray ny fanahy masina, hampahery anao ijoro, anana fahasahiana, hiteny toy ny mpaminany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.